fa niresaka tamin'ny pasteranay tany ambanivohitra tonga teto nitsika izy de niresaka ohatry hoe manahoana ny fiainam-piangonana azy tena miasarotra ao izy fa maninona aho miaina ao izy ndrafitra. Ahoana tompoko tamin'ny andron'ny président Ravalomanana niakatra ny arikarena voafafa ny trosa nisy ny disipline efa mba manomboka nisy any ankizy nianatra fa zao mifanohitra amin'izany fa mahantra velona le malagasy tsy naninona ve ianao tamin'ny nanalan'ny Ravalomanana? Tsy nanenina mihitsy satria zao sanatry hoe fandray tsara izy Ravalomanana aloha mariko za fandray tsara amin'ireo mpitondra rehetrarehetra reo mandraky tiny androany aloha afa-tsy asaka zay mpitondra rehetra de afaka mifampiresaka afaka miona tsy misy olana mihitsy amiko fa na tiana nena tsy tiana efa nijanona tsy niaraka tamin'ny Ravalomanana intsony misy deriva nataon'ny Ravalomanana ve zay ny problema fa tsy inona koa tsy hoe inona koa marina tena manaiky satria niara-miasa teo zavatra fantatra zany tena nandeha tsara le raharaha fa nanomboka nisy deriva ina moa le deriva zany le hoe ohatrany hoe miatraka amin'ny zavatra mahitsy mazava aminao le izy ohatrany hoe fitenino io fa fiteny hoe nafangaro ny raha volam-panjakana sy volan'ny société tico misy resaka anjany moa eny ary ohatra manahirana be tsy tiako ny resaka anjany satria niara-miasa zay ary azoko lazaina fa hoe tena nanona azy tanteraka tamin'ny foko aloha fa tsy zany rehefa manona aloha de manona eny ary fa ale am'izao kosa raha tena tsy mandre mihitsy eny aminay aloha ny hitako fa mebesaka ny olona tsy mihinana intelo isan'andro tsipona fako matory eny amin'ny fasana jaly be mihitsy le olona am'izao fotoana izao ide avelako an'ny olona tsirairay avy mahita hoe inona ny zavatra misy tsy hoe manahirana moa miresaka le anina satria ny tiako lazaina amin'izany hoe samy mahatsapa dao le neny rehetrarehetra hoe zao ny zava-misy eny tompoko fa tsy azo afeniny hoe afeniny na tsy mila statistique io tsy mila inona tsy mila inno ianao pastera moa zany asa tsy fantako raha miresaka amin'ny pastera nampianarinao fa niresaka tamin'ny pasteranay tany ambanivohitra tonga teto nitsika izy de niresaka ohatry hoe manahoana ny fiainam-piangonana azy tena miasarotra ao izy fa maninona aho miaina ao izy ndrafitra miaina ahoana aho fa ahoana tokony hitovy ve ndrafitra miaina ao izy ndresika rakitra fa raha ohatra izy taloha zay rehefa alahady manao rakitry ny telo indrindra rehefa fandraisana mahazo any amin'ny ray hetsy ariary am'izao izy 5 ariary sisa azo metsasany de ahoana ao inona fanazavahanao azo menan'izany izy hoe mahatra ny olona ao izy